Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ministera maromaro no voakasika ao anatin'ilay fandaharana asan'ny fanjakana ho an'ny daholobe. Misy moa ny tetibolona manokana natokana ho an'izany ka nosokafana ny maraina teo ny mahakasika ity hetsika iray ity. Vola mitetina 1.5 miliara ariary na 7.0 tapitrisa euro no natokana anatanterahana ny fandaharana asan'ny fanjakana ho an'ny daholobe izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity maraina ity tsetsy amin'ny galtaona nosy. Ampiasaina mandritra ny taona io vola io izay entina indrindra namafisana ny fahaiza-miasan'ireo sampandraharaha-panjakana eto amintsika. Tokony hahazo tombony amin'io mazava ho azy ny mpampiasa ireo sampandraharaha-panjakana ireo. Ministera maro ary no tokony hiditra antsehatra amin'izay fanatanterahana ity tetikasa ity, hoy ny filoham-pirenena Rajoelina Ramampianina nandritra ny lahateny nataony. Ny fanjakana ho an'ny daholobe nous ramène également au concept de la gouvernance pour tous. Leitmotiv qui nous amène et nous mobilise en ces temps de renouveau. Nous ne saurions envisager une administration efficace et efficiente sans le respect de l'état de droit et de l'effectivité au quotidien de la pratique d'une bonne gouvernance. Amin'io vola mitetina 1.5 miliara ariary io dia ny 20 miliara no atokana ho an'ny fanisam-bahoaka. Ankoatran'io dia misy ihany koa ny teti-bola natokana ho an'ny ady amin'ny kolikoly, ny fitantanana ny harem-pirenena na ihany koa ny fampitaovana ara-informatique ireo sampandraharaha-misana ny ady amin'ny kolikoly. Comme vous le savez, Monsieur le Président, la lutte contre la pauvreté est au cœur de tous nos efforts. Et nos efforts en tant que partenaires loyaux de Madagascar, de vos efforts à la tête du gouvernement malgache. Et avec 90% de la population qui vit avec moins de $2 par jour, il faut toujours souligner qu'il est nécessaire d'avoir une administration forte, une administration fonctionnelle, attentive aux droits, aux besoins et attentes des citoyens, parce que sinon, il n'y aura pas vraiment d'état de droit garanti à Madagascar, ni de croissance inclusive et équitable, et donc il n'y aura pas de réduction de pauvreté. Avy amin'ny vondrona Europeana moa ifamatsiana vola io, tonga nanotrona ity lanonam-panokafana ity noho izany solitena maharitra ity vondrona ity Antonio Sanchez Benedito.